Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino Islam. Androany dia andro zoma, andro lehibe manana ny maizy azy araky ny voalazan'ny finoana Islam sy ny hadisy marim-pototra azo avy amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Isan'ny mampiavaka ny andro zoma ihany koa araky ny voalazan'ny hadisy ihany fa misy ora anankiray raha angatany mpino Islamo amin'ny tompony ireo zavatra manahirana azy na hanala ny fahasahiranana eo aminy na misy etaeta-pony izy ka sendra mangataka tojo an'io ora lehibe io dia ho valiny Allah subhanahu wa ta'ala avy hatrany ny etaeta-pony ary ho azony izany. Rehefa nanontaniana i mpaminany sallallahu alaihi wasallam oviana io fotoana io dia namaly izy hoe amin'ny andro zoma eo anelanelan'ny soala asry sy ny soala maghrib. Izany hoe amin'ny fotoana izay resahantsika izao, io fotoana izay maliany Allah ny etaeta-pontsika raha setra magataka any aminy atsika. Tadidio ihany koa ripino Islam fa tsy karaha teo ao anatin'ny volana masina Muharram, volana izay nomena anarana hoe volany Allah noho ny halebiazany sy fahamasinany izany volana izany. Ary tsy karaha teo ihany koa eo am-panatanterana ny fifehezana amin'ny andro fahasivy ny Muharram ka rariny sy itsiny raha ohatra ka mangataka sy mitalao amin'ny Allah dia ahazo valiny ary ahazo valim-bavaka avy hatrany antsika. Hafatra ho antsika rehetra, avelao ny zavatra rehetra izay manahirana anao fa manokana eo amin'ny 10 minitra, 15 minitra mitalao sy mitaraina amin'ny Allah ny etaeta-ponao, ny zavatra mety manahirana anao sy ny ankohonanao angatao aminy. Ary indrindra ihany koa 15 minitra mialohan'ny hanapahanao ny fifehezana, satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam teny amin'ny hadisy manao hoe lis-saim inda fitrihi da'watun la turad. Ary fehivava eo am-panapahana ny fifehezany raha mangataka doa dia tsy ho averina ny Allah fa azo an'izany valim-bavaka izany. Noho izany ripino Islam, aza vela mandeha ity fotoana ity ary mangata izay tianao angataina amin'ny Allah fa inshallah ho azonao izany valim-bavaka izany. Zay ny fampatsiavantsika tamin'ity takariva ty, aparitao betsaka ny amin'ny hafa angamba samy hanao doantsika ho tanteraka ny etaeta-pontsika rehetra. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.